zay zany amin'indra raha iny fa de hoarahantsika kaiky moa momba azy iny ary zana ny tondra amitsika ny toy nyzay vaovao zay fa taorinan'ny vola vaovao izay nivoaka de maro ny alaim-panahy mandika na manao osika ireny vola ireny kanefa de ampahafantarina trano fa de melony lalàna ny fanaovana vola sandoka toy ny tranga izay niseho tany Emeritsetosika tany de nisy ny sarin'ny gendarmerie-pirenena tao anatin'izay fanaparitahana vola sandoka zay. Lehilahy roa izay nanaparitaka vola sandoka ray alina ariary mitetsina roa alina sy ray hetsy ariary izay nosarin'ny zandary eo amin'ny bourgade Emeritsetosika ny 9 septambra lasa teo. Taty amin'ny faritra Moraranona tongona ary aty amin'ny fahampididin'ny tobiparitra ny zandary Emeritsetosika natratrarana ireto roalahy teo am-pivarotana mpanakalozana an'io vola sandoka io. Marihana moa fa noho ny mahavahiny andry zareo taty atoerana dia niantso avy hatrany tato amin'ny tobiparitra ny ben'ny tanàna tany atoerana dia natao ny fanaraha-maso ka rehefa tonga teny atoerana dia tratra teo am-panakalozana vola sandoka tokoa izy ireo. Nandritra ny famotorana dia nanondro lehilahy ray hafa izay mpaniraka azy ireo izy roalahy izay marina moa fa samy avy aty Antananarivo avokoa. Voasambotra tamin'izany ity farany saingy hatreto aloha dia mbola tsy nanambara ny tompy famoahana izany vola sandoka izany, efa natolotra ny fampanohavana izy telo lahy ireo.